manaraka ny lamina napetraka ny vahoaka ao amin'ny fokontany Mahatsinjo hoy ny lehiben'ny fokontany ao an-toerany satria betsaka ary efa amampolony maro ireo vahiny tonga nanatona ny fokontany milaza ny fivahiny anany ao amin'ny toerana io misoratra ny anarany ao anatin'ny bokim-bahiny amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Misy manao satria efa napitanay misy raha toerana anankiray maromaro mihitsy le olona dia nataony collectif le anarana ohatran'iretsy zao anisan'ny hoe efa nahazo le efa tonga taty zany napafantatra le fisiny le vahiny zay mitoby ao amin'ny toerana misy anazy. Ialana amin'ny olana mety iseho raha toa ka misy ny trangana tsy fandriam-pahalemana no antony tokony ampafantarana nireny vahiny ireny eny anivon'ny fokontany soratona ao anatin'izany bokim-bahiny izany. Fotoam-pialan-tsasatra zao ny andro tsy mametra akory zahay amin'ny resaka vahiny sanatria tsy ho tonga namana vomavomavo fa miantso kosa zahay mahitandrovana trano le fandriam-pahalemana mety misy ety anivon'ny fokontany ahafantarana koa an'ireo olona mifanerasera ety anivon'ny fokontany dia tsara raha mba manantona ety anivon'ny fokontany izy reny na ny olona ifantanany na ireo olona reo mba mitondra ny kara-panondrony sy ny toerana itobiny ety anivon'ny fokontany zany raha mba hijerevana zay resaka fandriam-pahalemana zay satria tsy fantatra tsony le olona mifamezivezy ety anivon'ny fokontany. Marina ao anatin'ny bokim-bahiny indray aveo ny fotoana zay nialany ireny olona ireny ao amin'ny fokontany Mahatsinjo raha toa ka efa tapitra ny fepotona zay nivahinianany tao anatin'izany fokontany izany.